Misy mazandova fitiavagny ampodirajiaby misy ananjolo tsy ampisambatre fosy fagnahy mitambatre fitiavagny atsika jiaby ôy atao mafimafy eba Sot, mira, hey, papa, I la vita arrangiata, is papa, I don't know is papa, Yagaouz, voilà tsika jiaby aza dimy mifidy am 19 décembre izany agnaran'le olo asy olo tabataba mapeo anareo ary DJ dia avitiavana araka izao tolakandro izao ny tenako sy Toko Benjamina no mitantara mivantana ny karazana ambiance etỳ Mahamasina amin'izao ataontsika hoe faradoboka hoentin'ny candidat larana fadimy amby roapolo izao. Anisany mampita mivantana ity hetsika sy fampelezan-kevitra etỳ Mahamasina ity ny eo anivon'ny Asikahoanina, ny Honor TV, ny AZ, ny MBS, ny fahitalavitra Jumina sy ny ABC ihany koa. Efa mafana tanteraka ny ambiance etỳ an-toerana amin'izao fotoana izao ary andrasana ihany koa ny fahatongavan'ny candidat Marc Ravalomanana amin'izao tolakandro izao. Mbola maro moa ny fandaharam-potoana zany tamin'ity androany ity ary ny amaranany zany sy ny tena goavana indrindra dia ny eto Mahamasina fa anisan'ny tany mahitsy ohatra ny tena ny tany Antsirabe sy Faratsio ihany koa dia manasa antsika sahady izahay hiaraka aminay hatramin'ny farany amin'ity tolakandro ity. Mbola eto ihany koa ny namako Toko Benjamina ilazany tsara fantatra hoe niendrikendrika izay ambiance sy ny zavatra mety tranga etỳ Mahamasina izay. Ya misotranao Tojo Rabefaritra tamin'ny 7 ora maraina aloha zany raha zava-nisy etỳ Mahamasina dia efa betsaka zany ireo olona izay nitanjozotra ny azo an'ity kianjabe Mahamasina ity. Amin'izao ora itenenana izao dia efa feno hipoka eto amin'ny kianjabe Mahamasina, efa feno ny gradin manontolo ery amin'ny tribune centrale, ny tribune latérale etỳ amin'ny pelouse zany na ny kianja ilalaovana dia efa feno tanteraka. Zay no midika fa vonona zany ny olona anaraka akaika ny ty fampelezan-kevitra faradoboka iarahana amin'ny K25 candidat Marc Ravalomanana ity. Efa teo moa zany minitra vitsy zay no tonga teto Ramatoa Lalao Ravalomanana zany ben'ny tanàna Antananarivo ary noraisiny teto amin'ny kianjabe Mahamasina tamin'ny tehaka sy orakoraka. Efa ho avy tsy ho ela ihany koa ny candidat Marc Ravalomanana zay ho avy eto amin'ny eto moa zay zany dia ampiainina anareo ny tokantrano ihany koa ny ampy satria artiste hatrany amin'ny 30 any ny artiste zay antsitrapo no atongavany eto anotrina zany an'izao faradoboka izao. Fa akoatr'izay ihany koa ny olona zany zay tonga eto dia antsitrampo ihany koa fitiavana te hanavitra ny firenena, fitiavana hifanotrina amin'ny candidat Marc Ravalomanana. Télévision maromaro no miara-mampita mivantana moa zany an'ity fitantarana miainga avy aty amin'ny kianjabe Mahamasina ity. Manasa anao ary hiaraka aminay hatramin'ny farany fa tsara mampisika angamba ny Toko Benjamina hoe maro dia maro ary feno maro ihany koa ny stafetra mety malahelo izy ireo fa afaka manaraka mivantana izay karazana ambiance amin'ny fahitalavitra maromaro izay fanontany saina izay. Efa mafana tanteraka ny ambiance amin'izao fotoana izao dia mena anareo aloha ary hoe anaraka izay ambiance izay arao tsy akiteniteny vetivety ary dia miverina aminareo eto ihany izay sy Toko Benjamina rehefa avy eo hitantara izay karazana ambiance izay. 19-25 landada awa 19-25 le kody 19-25 le kody sota betsaka
Jangan taranale fitir fancangi. Dia tunggu dia merah cabai kenabe. Saya mit, isi jaga kiat cikia merah kami mita. Selecto di zona.
ia le ato a mikorotana kely le ato a misy mikorotana kely na izany na tsy zany zanak dada amin'ny lamina be sa tsy mariny zany isa zanak dada amin'ilay be sa tsy mariny zany de milamina sa tsy milamina rehefa milamina reo a raitsika amin'ny oraka be santala io ho any zetara rehefa miteny io de dada io 25 io tega be ho any santal na nareo zay miperaka eny atao sy na miperaka eny amin'ny dal ao ary ao tsara Madame ve zanak dade daware faly be alony a tonga eto androany a manohana ny dada tena mbola tsy afaka mifidy ary a de manentana nanao rehetra zay afaka mifidy a anohana ny dada manana sa tsy mariny za atavy ambony Dada, afayani dada, dada, afayani dada, dada, nurubenan fananau, nutuliliavku, dada, nifatikianau, fambula pikirpu, dada, maruiresianasa, zalani gaskiar, pitani sayang. Dada, afayani dada, dada, afayani dada. Onyara kamna dolere, pilipilin na tadinu, apa jusranti gaskan, dans na dalar finuri leantin sifar, misi titinya bigisi, papa lino bigisi. Azamatura pra minuto Dada tu situ tu amane, Maria no vai verna. Dado, suki si sa giovane, nyangile aranzuno, banagane no spanda base fise wa maganda. Mini pirini na tadindo, avanju santi asya. Dance na danar finuri, ale andim
Fidiurada, fidiurada, fidiurada. Mas se miala, vale farada, le farada, le farada. Madagaskar, fidio markara valmanan, larana fadimy amby roapolo. Ia, misy mieno zao rapitso alahady manentanatsika zay any Tanjombato miaraka amin'ny ekipa rehetrarehetra any. Ao atsangany sy avany atsimondra Tanjombato any ary avany daholo reto kaiky. Atsangany ny tanany Analasora ihany koa e ary avany daholo reto kaiky. Rapitso amiray eny Tanjombato eny Alasora atsangany ny tanany zay aveny vato ndray tena avany daholo reto. Alefa aloha le zazao aloha zao efa niteny ateo tsy filazana olona very eto fa ity famindrapoa zaza roa taona angambany ity matory asa nanakay zany reny nakany amin'ny Zambasa nakany amin'ny George le ty koa ahoana koa laha ty avaitsy ala avany vato avany ambomanga kely ony ambomanga kely de ity le zazavery zao tsy mitety zazavery tsony rehefa aveo de ity sady matory le zaza lozanareo mampiaraka amin'ny fotsiny ndao ary de meno tsara anay amin'ny alatsinainy maheno ve amin'ny latsinainy misy opération Père Noël miaraka amin'ny data asioraka be. Digan'izany sady mandeha carnaval no mandeha asioraka be miaraka amin'ny Stéphanie. Uraka na mandeha miaraba tompoko izantohanatsika numero firy sotrare zaho atsolava resaka zay fa tonga de ternay izy ty fonareo dada sa tsy fonareo tsy fotsiky dada ataova tsy fitabataba mafy be ho any dada re eza le tana ataovy ambony nahoana re aofakofaka le senakereo
ireo sikosiku naboresandulu zao tsy mialaminao ireo sikosiku sikisana bwana sifubwanao ekasya bwanao sifubwanao ekasya bwanao Chikizawe fainis manaraka moram chao para wasne fare vanis izile panel zawe kumi chikizawe fainis manaraka moram chao para wasne fare vanis izile panel zawe kama Lulu ni abida zabe, apo shini fienda kuzabe, si matini lulu zao. Agara kaseta nubak, yera pode na fasewa, abile na roza way. Echao, pare chao, echao, aresa kachao, chao, pare chao, chao, aresa kachao. Asa chama masna. Desse balcão, onde qua? One more time. Bisi que a bate garoi, picada e a bate garoi. Agora que tô no way. La sacava de pana o gazete, nenasi quando faz mesmo. A vilena rosao, rasao, ilosa comandi chaque, 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 ilosa comandi chaque, 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 ilosa comandi chaque, 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 ilosa comandi chaque, chaque, chaque. Aparak, tu era na no. Aparak, pilas no. Aparak, tu era na no. Aparak, pilas no. Chao, vale chao, chao. Aresta ka chao, chao. Vale chao, chao. Aresta ka chao. Vamos lá. Essa é a tangacinha também bunare. Lamacu, Avelé, asa ditsica, virale numero, pensati, virale numero pensati, marca la palma zicca, marca la palmanana, marca la palmanana, marca la palmanana. La da, sono tu. Dada urabe! Alefa! Abulla tanane! Ye faini shinya! Yo! Openareu! Dera kamdan! Panchayan! Abu dolla tanane! Alefa! Aisa nenem kratere neretan! Alefa! Acekele misiga tuskele fusikele. Aida le sare. Aida le sifle. Aisa neto. Oyane.
izay mifidy janona kosa falala mpiandry fasana ireo olona zay osaosa de falasana amin'izao fotoana izao dia efa migadona eto amin'ny kianja ny Mahamasina ny candidat Marc Ravalomanana larana 2020 ao anatin'ny bulletin tokana manao toro ny stady izao fotoana izao ao anatin'ny tanteraka sy orakoraka ary ao anatin'ny fitiavana ihany koa no hitsanany ireo vahoaka marobe manatrika eto amin'ny kianjabe ny Mahamasina izao faradoboka ataon'ny candidat Marc Ravalomanana izao. Ao anatin'izany dia isy ny famelabelarana mazava loatra fanamafisana ny vina sy ny asa izay ho tanterahana ho fampandrosoana ny firenena amin'ity tafa iarahan'ny candidat Marc Ravalomanana amin'ny vahoaka eto Antananarivo ity. Efa nisy zany teo aloha fanamafisana sy ny fanomezana toromarika indrindra ihany koa amin'izay fanamaso ny fividianana izay ao anatin'ny orakoraka tsena mafana araka ny izao ihany koa mandeha amin'ny ny ambiance ety Mahamasina ety mbola ny tena kototra be faritra sy toko Benjamina trano mitantara mivantana izay karazana ambiance izay manasanao ihany koa sy saraka aminay amin'izao fotoana izao. Ambiance be mihitsy moa zany no andraisana ny candidat Marc Ravalomanana eto amin'ny kianjabe ny Mahamasina amin'izao fotoana izao ary amin'ny fiantanam-po tanteraka no andraisany reto vahoaka maro be eto amin'izany kianjabe Mahamasina izany. Andriamatoa Marc Ravalomanana moa izay mbola avy tany amin'ny faritra hafa no tonga eto amin'ny ity kianjabe ny Mahamasina ity efa ary amin'ny ilany atsinanana ary zany no misy azy amin'izao fotoana izao ary dia efa manemitra n'ilay lalana ny olona rehetra zany manao le bain de foule izay zany no ataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izao fotoana izao. Namanatojo rabe faritra irany Tiera Bruno moa zany izay mandeha zay andraisana ny candidat Marc Ravalomanana ho hitantsika amin'ny sary eo ihany izay fahatongavan'izay rehefa avy eo fa dia velanay no nareo ihany ka ao anatin'izay mozika izay sy ny ambiance amin'ny fandraisana azy eto amin'ity kianjabe ny Mahamasina ity. Zay mihitsy atao vafy le hira sady misaotsot eo are miaraka amin'ny dada aizy nareo gratin tinao fa miaraka amin'ny dada ihany koa alefa isa roa telo ao ambony tananary mihetsiketsika zao agnatantsika tsitsika omotra kely mandeha tele ho anareo tamatiny podium alefa isa roa telo manonja alefa Aizanene pidna cerene Wanareo taratene dura kape
19 décembre 19 décembre final dia mbola mitoy amin'izao fotoana izao ny fisafona ny andian'olona ataony dada ny kandida larana fa 2020 raha ny gadona teto Mahamasina ny tenany teo amin'ny 10 minitra teo izay amin'ny alalan'ny fiara izy no manao izay fisafona izay ary manano sarotra mazava loatra ny fandehanana zany satria dia ao anatin'ny orakoraka fandrombana ho mariky ny fitiavana sy ny fankatoavana ny Nandriamatoa Marc Ravalomanana izay ireo olona eto Mahamasina amin'izao fotoana izao any amin'ny ataontsika hoe faritra atsimo ny kianjabean'ny Mahamasina no misy ny kandida amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fiara ary arahan'ireo olona maro samihafa ihany koa ao anatin'ny orakoraka tanteraka ihany koa nefa koatra izay no andraisan'ny olona azy ny tarika ambondrona ihany koa etsy ampita eto amin'ny tribune centrale dia efa vonona ny andray ny kandida izay sy anamafy zany ety Mahamasina ety araka izany hira iantsika ao dia efa eo amin'ny ny tarika ambondrona amin'izao fotoana izao mbola mitoy hatrany izay fisafona ny andian'olona ny vahoaka moa ny maromarina kokoa zany oetsy ny kandida Marc Ravalomanana izay tsy ahirina ihany koa fa anisan'ny arahanao mivantana amin'ny fahitalavitra maromaro ity hetsika tanterahana eto Mahamasina ity dia eo ny izika hoanina ny AZ radio ny AZ TV ny Honor TV ihany koa ny MBS ny IBC ary ny Dreamina ihany koa dia anisany ampita mivantana izao hetsika izao an'ireo olona izay sy tafiditra ao ivelany izay hita fa maro be ihany koa dia afaka ny manaraka izany amin'ny alalan'ny finday izy ireo amin'ny alalan'ny internet mazava loatra sy ny direct amin'ny Facebook mitoy izay fandraisana ny kandida izay ary mbola lavitra ny lalana mandra-pahatonga eo amin'ny tribune centrale andraisan'ny fitenenana izay satria dia tena ao anatiny afanana tanteraka ray olona no mitsena azy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny orakoraka ny kopatanana miaraka amin'ny fanehoana maro samihafa na ny eny amin'ny gradin izany na ny eto amin'ny avorin'ny kianjan'ny Mahamasina ihany koa dia samy maneho izay afalindry sy fanohanany ny kandida Ravalomanana izay ao anatin'ny tsikitsiky ihany koa mazava loatra na dia efa hita sotra ary fa reraka ny kandida antsika Marc Ravalomanana dia mbola ao anatin'ny tsikitsiky no andraisany ihany koa izay afaliana sy fitiavana aseho ny vahoaka malagasy azy izay antsika izany orakoraka taka izany ny reponina ety Mahamasina ny kandida Marc Ravalomanana mbola manasa antsika hatrany anaraka izao hetsika tanterahana eto Mahamasina izao fampitana mivantana amin'ny alalan'ireo fahita lavitra ireo eo ihany ny tarika ambondrona manafana izay manao ny hira zany amin'ny fandraisana ny kandida Ravalomanana
soaza tsy misy akozy mazandray mamparako tsy niniko fa tsy anao zay tiako ao tsy miantsy nany fotoana misy ahitako anao Ja, zalatsaka mihitsy le tanana. Io yan, alefa, aja le tanan. Ada yan, datsike. Io. Io yane. Yini sin, io yan. Io yane. Io yane. Atome butonle sana tukko. Abulla tanane. Hitanda. Alefa. Tena faly aho e satria hitako amin'izao ny fitiavanareo ary eritrereto izao koa ny fitiavako anareo tsy ho amelatsika raha tsy mandroso Madagasikara tena tiany fanomezany ty
teny fameza toky ka samina raha miaino tsara fa voaloha teniko aloha dia zao tan'Andriamanitra lehibe a fa dia todotso matsara eto amin'ity faradoboko ity raha ny ala teto zay nykeo maraina nakany mahitsy dia aveo nakany faratsio dia nakany atsirabe nanao faradobo tonga eto zay zao dia reto nareo miandry ahy miandry ahy nareo a fa za matahotra anao fa tena ataotsika tena mandrosainga ty Madagasikara ty dia zao za amizay zao miteny za ty ahita fa reto koa manako ny reto mpakasary reto za ty ahita dia na nareo midina tsy ambany enohy tsara misaotra an'Andriamanitra hoy aminareo teo ary misaotra nareo koa tonga maro be toy izao misaotra an'Andriamanitra tsika fa naniorana raha tsy ho avy androany fa za matahotra dia misaotra e eno nareo ty fa tiako vakina aminareo tsara ho fantanareo tsara dada tsy mandainga izany ary tsy milaza ny zavatra tsy misy zany dia zao ary nanao fanambarana ny sinady na ny syndicat ny administrateur civil dia nanao fanambarana izy dia nilaza nandefa an'ity taratasy ity nakaty amiko hoe présidenty fanambarana nataonay zay tena milaza le zavatra nyresahanao ireny fa marina ary tena marina dia noho tsara tiako henonareo tsara aloha izy a mba tena ilazantsika hoe tsika tsy matahotra ny laza marina fanambarana ho fitsinjovana ny tombontsoan'ny daholo-be ho fiarovana ny tany tandalana sy ny sotoavina republikanina ho fitandrovana ny asany safidim-bahoaka ary ny fisorohana ny mety korotana ateraka ny fifidianana ka mamotika indray ny tanindrazana iombonana ny sinady dia manao zao fanambarana manaraka izao mankahery indrindra ireo rafitra rehetra mandray anjara amin'ny fikarakarana ny fifidianana zay ho filohan'ny republika Madagasikara mba hanoya ny fijoroana amin'ny fangararana sy amin'ny fahamarinana manaraka mankahery manokana ireo solotena mpanjakana préfet de police préfet ary chef de district sy ireo mpiara-miasa aminy zay tena tsy mitandro asa sarana mandray andraikitra amin'ny fanaovana tantsoroka amin'ny rafitantanana ny fifidianana manentana azy ireo hijoro hatrany amin'izao fifidianana faharoa izao ka tsy hitan'ilona na amin'iza obligation de neutralité tsy anaiky zay mety ho tsindry politika na viaiza no hiaviny ary tsy anatanteraka ihany koa ireo baiko tsy miariary hita fa miariary fa tsy ara-dalàna sotra nareo marina ry sinaty tanareo amin'izany na me baiko ary tokatany mihitsy ny ministre ny intérieur dia ireo mpiara-miasa amin'ireo mitety ireo district dia nampivorony chef fokotany dia ireo nilaza tamiko tany fianaratsoa dia nambarako tany farafangana tany mananjara namoaka zay ary tiany sinady misy le izy manentana ireo administrateur civil amperinasa manokana na aiza misy azy mba hanaja ny etika mifehiny antokondraha misy azy obligation de réserve hanaja sy hampanaja ny lalàna velona ary aneo mandrakariva ny mampiaro ny sata republikanina atsika indrindra amin'izao fotoam-pifidianana izao miantso ny olo-pirenena voasoratra anarana anatin'ny lisy-pifidianana andeha amita ny adidy masina ho an'ny tandrazana amin'ny alarobia fa 7 volana desambra ho avyzao iandry ny voka-pifidianana mpilaminana maprisika enohy tsara mbola tsy vita ka
mampirisika ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta mba handray ny fepetra rehetra anampiana azy ireo amin'ny andraikiny tsy sy ny tsindry atao amin'ireo mpiasa-panjakana isan'ambaratokana ary manao antso avo amin'izay hofidiana ho filohan'ny repoblika na izy mba hanao lara-pahamena ny fanavoizana ny tontolon'ny asa-panjakana sy tsinjo mandrakariva ireo mpiasa-panjakana misaotra betsaka ry sinady eo hitanareo an'izany fa tena iely tsy nareo malala ny tokony atao dia hoy aho hoe tsy izy rery ihany fa izao no tiako marihana tsara raha nyresaka an'ireny aho hoe misy an'ireo olona irahana vo amin'ny ministeran'ny intérieur na ny directeur de cabinet na ny directeur dia mampivory an'ireo chef district mampivory an'ireo chef fokotany manangona an'ireo le ino ty izy karaha-mpifidianana mandoa 10 000 dia mena sa 4 millions le chef fokotany zany no misy tany fianaratso zany ty mbola misy teto atronomaly ka dia zay dia zao ndray tao atsirabe ndray dia nilaza ndray ny fikambanany comité de vigilance aza matahotra anao président ary mba lazao hoe ny mamasina fa nitsangana ny comité de vigilance miaraka amin'ireo mpitsara sy ireo olona manam-paizana momba zany ka aza matahotra anao saotra betsaka e da nareo zany hoa efa miasa miaraka isika aitsika foana hitatsika foana ary vitatsika mampandrosa Madagasikara profo ray amin'izany dia zao ilaza aminareo aho hoe nandritra zay roa volana eo izay nahita toerana 700 tamin'ny alalan'ny helikoptera sy ny tomobile dia enoy tsara zay ny kabary fa tena ikabary tena ikabary aminareo vahoaka na Tananarivo sy ny vahoaka malagasy rehetra mba hahafantarana hoe ohatra ninona marina ny olona mendrika sahaza nreto vahoaka 520 tapitrisa reto ry vahoaka malagasy ny voloatengo dia misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa tafavory maro be eto amin'ity kanja be na masina ity ankinitsika aminy ny fitantanana ny fotoanandroany ary indrindra ny fifidianana zay hoatrehantsika amin'ny alarobia ho avy zao Jesosy Kristy ihany no kapitenitsika ka omentsika azy ny dera sy ny laza ary voninahitra faly aho tena faly tafahoana aminareo rehetra androany eto amin'ity faradoboka ity 7 taona isika niandry ity fotoan-dehibe ity ka tonga izy amin'izao fotoan'izao ry voaka malagasy efa nambarako aminareo ombeny fa kiondalana eo amin'ny tantaran'ny fiainan'ny malagasy rehetra ny fifidianana amin'ny alarobia ho avy zao tonga ny fotoana koa manangy anareo rehetra aho tsy ankanavaka ifidy ny mpanangana dia marika ravalomanina laharana va 520 raha atao koa ny jeritodika tao anatin'izay volana vitsy nanombohan'ny fampelezan-kevitra izay dia toerana 700 no voatsidika ka atao ny renivohitry ny faritany commune eny hatramin'ny fokotany sasany aza dia voatsidika avokoa hitako enoy tsara nanao an'ity tena tamin'ny foko mihitsy any teny hitako ny tranombongo sy ny trano falafa hipetrahanareo nampandrosonareo tao an-tranonareo aho ka afaka nitafa sy ny resaka isika nijery ny sakafo nandohonareo aho ary nipetraka nanao mofo niaraka taminareo tsy zay ihany anefa fa nijery sy niantsena tamin'ny tsena maro aho ka nividy ny vokatrareo niaraka teny an-tsahy ihany koa isika ka nijinja vary aho tsy vitany hoe nijery fotsiny fa nitafa sy niaino anareo ihany koa ny hitako
ary ny tiako lazaina dia izao fantatro ny fiaina mivoaka malagasy amin'ny andavanandro. Hitako ary henoko ny marary anareo amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny tsy fisina fandripahalemana, ny fahantrana lalina, ny tsy fampitsakafo, tsy fahitan'ireo tanora asa, ny fahasaranan'ireo vehivavy raha tsy hitanisy afa-tsy ireo aho. Efa nanomana ny vahaolana amin'izany isika ka natolotra anareo ny famezatoky izay voarakitra ao anatin'ny manifesto ary ho tanterahantsika an'asy zany amin'ilay Madagasikara amperinasa faharoa. Eny hoy tsara, nandritra ty fampelezin-kevitra ity dia nahatsapa aho fa mahay miara-mentana amin'ny malagasy ohatran'izao ataontsika izao. Rehefa niantso aho tao Antsirabe hoe, eny hoy tsara, rehefa niantso aho tao Antsirabe hoe hanokatra konty isika andraisana izay fiara-miasa sy fanampiana avy aminareo, dia be da be ianareo ny tonga ary nandray andraikitra. Na ny tetantoerana zany, na ireo malagasy mipetraka ny velany, isarako daholo ianareo fa tena mahafinaritra ny fiarah-mientana. Tsy zany ihany ho aminareo, fa ny fianakaviana tsiraray dia niezaka nanao an'ny t-shirt na akanjo maneho ny fanohanany asy miaraka amin'ireo kojakoja maro samihafa. Hitako daholo ireny fa misaotra betsaka ary voaka malagasy. Manolotra fisaorana feno ho an'ireo ray aman-dreny ampanahiky aho izay nanoro hevitra, nananatra, mitrotram-bavaka ity fifidianana ity. Tsapako tokoa fa tsy mikely soroka ianareo mampianatra ny teny fahendrena voarakitra amin'ny soratra masina ka mba ho firenena matahotra an'Andriamanitra ane ny firenena malalatsika ty dia i Madagasikara. Teo ihany koa ianareo artista maro izay tonga nanampy tamin'ny fonareo. Ny sasany dia navita namorona hira, tsy ny teto an-drenivohitra ihany fa ny tany amin'ny faritra maro be tany ihany koa. Misaotra betsaka anareo fa ny tena fitiava-tanindrazana no naseho anareo. Isaorako miaraka amin'izany koa ireo mpanatalenta maro samihafa tsy ho ary voatanisako eto, toy ny mpanao an'ireny poezy reny teny mampietsi-po reny. Ao ihany koa ianareo mpanao gazety, ny mpakasary, ny radio, ny televizion samihafa, ny imprimerie, ireo namana sy tapaka nanome fiara isan-karazany sy ny fanamafisam-peo maneho fisaorana fianao anareo aho. Raha toy izao no fiarah-mientantsika malagasy amin'ny fampandrosoana dia vety foana dia androso tokoa Madagasikara. Pakaram-bonibony fa tsy mahita asory ala ry fa tsy mahita. Za zao ahitanareo. Ianareo mpanao politika rehetra, ianareo kandida izay nifaninana tamiko tamin'ny fiodinana voalohany, kanefa dia miaraka miasaniko amin'izao fiodinana faharoa sotra betsaka. Fa tsapako ny fitiava-tanindrazana asehonareo ary vavolombelona amin'izany ny vahoaka malagasy. Ianareo mpanao politika rehetra izay tsy tafaraka tamiko ihany koa tamin'ny fiodinana voalohany, dia tonga manatevina amin'izao fotoana izao, manolotra fisaorana feno anareo rehetra aho amin'ny fiarah-miasa sy ny fanohanana ataonareo. Mirary koa aho raha mirary mba hitondra vokatsoa ho an'ny firenetsika izao fiarah-mientantsika mianakavy izao. Tsy adino koa ianareo mpikarakara sy mpandray andraikitra tsy ho voatanisy eto manerana nosy, ary ny vahoaka malagasy akanavaka tonga nanotrona sy nandray andraikitra. Misaotra anareo aho,
ianareo mpitandron'ny filaminana, ianareo nanao ny sécurité. Ny tena andrasako aminareo dia ny ho tonga marobe amin'ny alarobia fa 7 ny volana ho avy zao ka hifidy ahy marika ravalimanana laharana 520. Tena kabary, tena mivoaka avy ato amin'ny foko ty soratako anareo ty. Tena izaho mihitsy ty misaotra anareo ty. Zaho mihitsy ny milaza sy miangavy anareo hoe hiasa hiaraka isika. Ka dia faly aho maneo an'izany. Fa aleo aloha asiana hirahira kely fa lava loatra le kabary. Makaravalmanana. Izy no tena mavita. 25 diny. Ho an'ny taranaka. 25 any avao. Le andao tsy hana iny, andao tsy hiaraka neny. Zay zany raha fitinina ny lahateny voalohany moa zany zay nataon'Andriamanitao marika ravalimanana tamin'ny fahatongavany teto amin'ny kianja be Mahamasina. Raha fitinina dia nanampy azy nandritra izay io dia ny fanentanana ny mpifidy amin'ny mahafampelezikevitra azy hoe andatsaka ny vato laharana 520 na ny K25. Ankoatran'izay dia voalaza teo ihany koa fa vonona izy ny tondra ny fampandrosoana ifotony eto Madagasikara rehefa voasoratra ao anatin'ny manifesto zany fanomezan-toko zany ary ho tanterahana amin'ny alalan'ilay fandaharana map faharoa. Izany efa retsika izany moa ny raha faneva zay ho an'ny kandida laharana 520 marika ravalimanana dia ao arahantsika hatrany ny ambiance ety amin'ny kianja be Mahamasina. Mbola toky Benjamina sy Tojo Rabe faritra hatrany moa no mampita televizion maro samihafa. Irarinay mba tsy saraka hatrany aminay mandritra nyty faradoboka lehibe tanterahany eto amin'ny kianja be Mahamasina ity.
Dia zao đây. Zao dia va tena hit sari min rom yen char. Mi tin rom bamba ba chbai tanul. Tin rom bamba di zoam. Retule candida. Uita ti retule candida zai uftina amni alar biu avzo. Tsy maintsy aseho anareo ary tsy maintsy hitatsika ny kandida. Dia anareo a mahalala tsara hoe ahoana no tokony atao amin'izany. Hay ilay kandida e. Mitodika ary aloha nareo. Jereo any. Eo. Ampidino ny lambony fa tsy ilaina e. Zay. Eo. Ato ndraiky tsy mahita ny ato. Ny ery ambony ery e. Ery ambony ery. Zao. Zay, dia ery ko. Dia eto. Zao. Zay, dinanao ambany. Dia io lehilahy arana. Mikeo ty misakisaky nareo aty. Ty lehilahy arana 520. Anareo zany. Dia ty le logo-ny tiako Madagasikara amboarina daholo lalana eto Madagasikara ho ao e. Ampatsiahivoana aminay ratsy ny lalana amboarina. Dia ty za ty. Hay ilay kantoko tao. Ty za ty. Teny iza io a. Teny iza io. Zay. Zay, ato day. Zao. Zao. Ty lehilahy arana 520. Io ny logo-ny tim tiako Madagasikara. Dia ty za ty. Zao. Eo ny asinan'le X. Hitanareo tsara ve? Dia zao. Tsy iny akory le bileta hitanareo amin'ny toera amin'ny bureau mpanataham-bato. Fa iny etin'ny bodiny. Inona be n'iny. So nareo mitady an'ity tsy hita ity. Ty eto ihany ty. Ty le izy ty. Iny. Ty zao lehilahy arana 520 tao a. Dia ty a. Dia ty dada. Dia ty le X. Dia vita zay. Amarinina tsara ho ambadika hoe misy sonihan'ireo membre bureau de vote. Amarinina tsara. Dia vita zay. Dia aforotra tsara. Zay. Avalona tsara. Landa. Landa. Dia zao. Aza matahotrareo fa ho lany amin'ny alarobia. Ho lantsika amin'ny alarobia. Ho azaka eo. Dia eo. Efa tompo-tanàna raha teo tsika fa mafisitsika hoe ty Antananarivo ty ataotsika tsara be amin'izay Antananarivo. Zay fa hoe tena tompo-tanàna dada. Dada tanàna. Dia samy nareo mihaino tsara. Anao any tasimena azy anao tasimena. Ohatra. Tsika ny tompo-tanàna.